Mpanaraka ty fandarana ito amin'ity fahitalavitra ity androany fahafolo ny volana febroary sy taona 2024 dia nisafidy ny amanginy faritra vakinankariny indray ny pasteur Mayol Mivady sy ny akorany ary ireo délégation miaraka aminy. Faritra vakinankaritra izay faritra notsidihany voalohany tamin'ity taona 2024 ity ka hoarantsika ao anatin'izany ny fampirabanana natratry ny taona 2024 ary eo ihany koa ny teny fampahirezana izay hoentiny iray aman-dreny pasteur Mayol manarafinaritra to. Nanome izao andro niuzao afanay mifaly Lidera silaza mandraky izay no indro atolotray Mankasitraka anao izahay riray ny fosy misaina sy fanahy Misaotra be diabe Nanuruna pianatre Nanome ni lakile Fanalaidy paradise Lumena wanai Fisona na nalikise Nuinu atulutrai Misaotra bediabe Nanuruna pianate Nanumeni lakile Fanalaide paradise Lumena wanai Fisona na nalikise Nuinu atulutrai Lua regionale Setafu Urakura Gabe Sim,